Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy misy mety mihitsy ny zavatra ataoko hoy ity tovolahy iray ny monomonina, ary tsy nisy afa-tsy lafy ratsy ny zavatra ihany no ny tonono ny vavany. Dia nampitany tenany tamin'ilay tovolahy iray antsoina hoe Matisy izay mpiara-monina aminy izy. Aiza veko, nahoana Matisy mahavita zavatra toy izany nefa nahoana ny tsy mba mahavita e? Angamby izy iny manao risoriso mihitsy ka. Fa nanao inona ary izy iny lasa be vola be? Raha tsy nanam-bola zao iny Matisy iny dia mino mihitsiny fa mety mbola ho resin'ny fiainana lavitra noho izay iny. Amin'izay miseho azy teo mpanan-karem-behivava ho ihany ilay tovolahy nanohy ny fimonomononany. Raha nandre izany fitsikerana sy fimonomononana izany ity lehilahy izay nipetraka teo akaikin'ilay tovolahy, dia nanapaka ny tenin'ilay tovolahy ka nilaza taminy hoe tsia, diso ianao ry tovolahy. Olona azo lazaina hoe faran'izay nahantra mihitsy no niaingan'ny fiainan'ny Matisy. Ankehitriny anefa izy dia azo lazaina hoe afaka fanadinana somatsara. Nahantra Matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza ny fahantrany, dia tsy nanaiko resin'izany izy. Tovolahy tsy mbola hitako ny ferinainy izany izy iny, na dia mafy aza ny nanjo azy. Fony fahakeliny dia maty ny reniny, ary ny rainy moa tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka tamin'ny fiainana izy. Resin'ny Matisy ny olana sy ny sedra mafy nahazo azy. Koa mino fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao ry tovolahy dia ho tonga tahaka ny Matisy. Aza variana mitaniza zavatra ratsy sy mandany fotoana, misaina zavatra tsy misy eo fotsiny ity ianao, satria tsy hitondranao akaiza izany, fa ho very eo fotsiny ny andronao. Eny tokoa ry mpiainonamana, toa ny Matisy dia mbola azonao atao tsara ny manapa-kevitra hiova. Tsy hanatsara kokoa ny fiainanao ny fitanisanany tsy fahombiazana tamin'ny lasa sy ny eritreri-dratsy tany sainao mikasika ny hafa. Aza vela ho resin'izany toerana misy ianao anio izany ianao, fa mitsangana avy hatrany eo amin'izay nahalavona na ny tsy nahombiazanao. Tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa, ary ka tsy ho fatratra izay tsara. Aza variana mitsikera ny hafa na mampitany tenanao amin'ny hafa, fa tsy hampandroso anao mihitsy izany. Fa vao maika azy izany mety haketraka sy hampihitra anao noho ny teo aloha. Manomboka izao dia zaro ny sainao, tsy hisaina afa-tsy izay zavatra mampandroso. Zaro ny vavanao, tsy hiresaka afa-tsy sy teny mampahery. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Hebreo 10:9-20 manao hoe: ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Sireni si hoe amechilai uavina umbeni faulai pamindra fu ilai fitala chani taridala na totundra varja izai misewani sire
masoandronao tsy ho diso ny anjara masoandronao tsy ho diso Groupe Eva. Sireni tsy hoe ametsylay ho avy na ombeny fa lay mpamindra fo ilay fitaratrano itaridalana totondra varatra izay miseho anio sireny la sireny tsy hoe ametsylay avy na ombeny fa lay mpamindra fo ilay fitaratrano itaridalana totondra varatra ko mitraka asonyanarany ny hoavinao rehetra ampelantanany sao ianao toy zao kusarampitsu nyanzara masoandronao tsy ho diso nyanzara masoandronao tsy ho diso zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao ahafantarana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara sy ny fiainantsika miarahaba ary mpiainao jaina dia manasanao ankafy fiarahana amin'ny AWR. Mba mihetsiketsy sery be fa jery amin'ny olona fa ho tafita fa ino zao ataoko zao e mandrafitra zao ka tsy mihetsiketsika ahoana fa inona aloha ty mampinefinefina andriko tiry zery a dia iza le olona ho tafita fa tena tsy azoko mihitsy e seko kala Serafina kizandray e aleo izy mba ho tafity tsara ne zany e ka tsy zay moa ny elany tato atokantranonay fa mahantra loatra ty za marary azy anakarena e rehetra zany any aty am'se tsy mba jereny fa hanambady any kotomena neony izy ka tsy mialanakato zany izy dia ambodepona raha resabolany ny elana tao tokantrano aza miditra am'izany ry bavy a za tompombady ara tsy sarotiny aleo Serafina nambady any kotomena any inona ny olana tsy anaiky an'izany kosa ary be fa raha mbola zako ny zery fa ahoana ho sakanako ny fanambadiany reny e bavy fantatro ny fahatsorany se ka aleo ataoko rehefa tsy anaka ny se am'izay sady tsy anse inikala Serafina iny ny tsy any kotomena ory bavy inony mipetra tsara misy lalàna ny daholo ny fanakanana fanambadian'olona fa tsy ze te anakana akory dia manakana daholo mba hafantary tsara aloha ny lalàna vao mahafana fo sala amin'io ny tiandriko ty so vao sazy eo vao tapaka lalandray eo farany nga misy an'izany moa ho adray fa hoana ny lalàna mahakasika an'izany ry be va ao amin'ny radio misy resaka mahakasika an'izany aleo ao ny manaraka ny fandaharana mahakasika an'izany alefa soary ty radio e
efa andresahana teto amin'ny fandaharana ny mahakasika ny fisoratam-panambadiana ireo olona tokony hivady ny fizotra ny fisoratam-panambadiana. Inona ihany koa ny tsara ho fantarina ao anatin'ny fisoratam-panambadiana na mariage. Andeha ho ampandrosoantsika ny mpahay-lalàna sy ny namana rila ao anatin'ity resadresaka ity. Tena ato anatin'ny fandarana miresaka mikasika ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Ny maître Ravelson Mbolatina ao amin'ny olavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara no mifampitafa amintsika, izay ankasitrahana trany amin'ny fanekeny hiara-miasa amin'ny AWR. Miaraba anao mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa, dia manolotra ny araba ho anao ihany koa maître. Miresaka betsaka tsika mahakasika ny fisoratam-panambadiana. Tena ilaina ve ny pirofo ny fisoratam-panambadiana amin'ny mampahay-lalàna anao tompoko? Indraindray ao anatin'ny fiainana dia ilaina porofona ny fisian'ny soram-panambadiana. Ny 5/20 amin'ilay lalàna 7/2022 tamin'ny 2 Aogositra 7/2022 no manambara mikasika an'izany, laza hoe tsy misy afaka mitaka ny zo sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho ny kopian'ny soram-piangonana na ny acte de mariage. Tsy voatery ho zavatra ratsy foana no ilana ny manapirofo ny fisian'ny soram-panambadiana io, fa na ny resaka taratasy ara-panjakana fotsiny ary dia mety ilana azy. Araka ny lazainao teto dia misy fepetra ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Inona tompoko no mety hitranga raha nodikaina ireny fepetra voalazan'ny lalàna ireny? Manahoana kosa ary raha tsy narahana na nodikaina ireo fepetra voalazan'ny lalàna mikasika ny fanatanterahana ny soram-panambadiana. Ny 5 amin'ilay lalàna 7/2022 izay miresaka amintsika mikasika ny fanambadiana indroa, bigami zany, mikasika ny fanambadian'ny samy lahy sy ny samy vavy izay samy voararan'ny lalàna daholo, ary ny fitakian'ny lalàna ny fanekena tsitrapo, ary ihany koa ny fanatanterana mariage na dia eo ara ny fisian'ny fanohanana. Ny fandikanany iray amin'ireo fepetra ireo fotsiny dia mitarika avy hatrany ny fanafoanana tanteraka ilay soratra. Iverenako kely ao aoriana mikasika ny fanohanana io hoe iza no afaka manohana ilay fisoratam-panambadiana. Fanafoanana fisoratam-panambadiana amin'ny fanohanana zany no mitranga raha dikaina ny fepetra voalazan'ny lalàna. Ny fanohanana tiana resahana eto dia ny fanakanana zany. Ankoatran'le fepetra ny resahanao, raha azo atao tompoko, dia azonao averina kely ve ireo fepetra takian'ny lalàna anatanterahana ny fisoratam-panambadiana mba ho fantatry ny mpiaino antsika tsara? Ny 5/20 sy 6/20 amin'ny lalàna io ihany, izay miresaka momba ny tsy fanajana ny fanatanterahana mpabe maso ilay lanonam-pisoratam-panambadiana izay tokony atao eo anatrehan'ny mpiasa-panjakana mahefa ihany koa. Ny tsy fanajana ny fepetra mikasika ny fanatrehan'ny vavolombelona izay mihoatra ny 20 taona. Eo ihany koa raha tsy mitombina na tsy ara-dalàna ny taratasy entin'ny mpanambady eo anatrehan'ny mpiasa-panjakana mahefa. Izany rehetra izany ny tsy fanarana ny iray fotsiny na izy rehetra ireo mitambatra dia mitarika fanafoanana ilay soram-panambadiana. Ya, hoy ianao te hoe mbola ho resahanao le fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana. Iza no afaka manao an'izany? Io fanontaniana io indrindra no ilana ilay pirofon'ny soram-panambadiana izay novaliako teo aloha teo ny momba izay. Hoe tsy misy afaka mitaka ny zo sy ny vokatry ny mariage raha tsy mampiseho ny pirofo
izany hoe ny acte de mariage na ny copie na ny taratasy ny soram-piantonana. Mazava ho azy moa zany fa afaka manao fanohanana avy hatrany ny tompom-bady taloha raha mbola tsy rava ilay fanambadiana. Ankoatra ny fanohanana izay ataon'ny tompom-bady dia afaka manao izany fanohanana izany ihany koa ireo olona rehetra izay takiany lalàna, ny fanekeny, ny fizotra ilay fisoratam-panambadiana. Efa nresantsika tany aloha tany moa mikasika ny fanekena sitrapo izay takiana amin'ireo mpanambady. Izany hoe raha tsy sitrapon'ilay mpanambady zany no anaovana io soram-panambadiana io dia afaka manao fanohanana izy. Voalaza tany aloha tany ihany koa ny faneken'ny ray aman-dreny ilay soram-panambadian'ny zanany izay tsy ampy taona, ny olona izay manana fahefana amin'ilay zaza tsy ampy taona ihany koa, ireo dia samy afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra ka inina atao ihany zany ilay soram-panambadiana na dia tsy misy ny fanekeny izy ireo ary. Efa nresantsika ihany koa ny tsy fafana manambady fanondrony. Raha tsy efa rava ny soram-panambadiana teo aloha dia io zany ilay hoe ny tompom-bady teo aloha dia afaka manao ny fanohanana. Ankoatra ireo voalaza ireo dia misy ihany koa ny fanohanana izay afaka ataon'ny ministère public na ny fampanohavana. Raha hitan'ny fampanohavana zany fa tsy ara-dalàna ilay soram-panambadiana izay ho atao dia azony atao tsara mihitsy manao fanohanana. Raha hita zany tompoko hoe tena tokony atao ilay fanohanana na ny fanakanana an'ilay fisoratam-panambadiana zany dia inona ny tokony atao? Tsy hoe fanakorontanana fiainan'olona fotsiny zany ilay izy tsy tiako hivady ranona sy ranona dia andeha hanao fanohanana, fa ireo voalazako teo aloha ireo hoe hizafy ireo olona afaka manao fanohanana. Ka ny 14 an'ilay lalàna 7/2022 tamin'ny 20 aogositra 7/2022 no milaza mikasika ny fomba fanaovana an'ilay fanohanana. Zavatra tsotra ilay izy, atao am-bava eny amin'ny commune, manoloana ny mpiasam-panjakana zany izay anatanteraka ilay soram-panambadiana, na koa ataonao ilay fanohanana am-bava amin'ilay solon-tenam-panjakana izay manatrika ilay mariazy ara-pomba izay efa nresantsika tany aloha, eo amin'ny toerana izay anatanterahana ilay mariazy. Ohatra hoe commune Ambohimangakely zany no anatanterahana ilay soram-panambadiana dia any amin'ny commune Ambohimangakely ianao no mangataka mandrakitra ny soratra ilay fanohanana ataonao. Ya, tsetsatsetsatsyaritra kely maître, fotoana manahoana na hoe roviana no anaovana ny fanohanana raha izany? Afaka atao amin'ny fotoana rehetra alohan'ilay soram-panambadiana, hatramin'ilay andro anaovana ny soram-panambadiana zany ianao dia afaka manao an'ilay fanohanana foana. Rehefa vita ilay fanohanana ataonao am-bava dia mahazo récépissé ianao na hoe taratasy fanamarinana an'ilay fanohanana nataonao zany, ary ao anatin'ny 7 andro no ahafahanao mampakatra an'ilay raharaha eny anivon'ny fitsarana. Azonao zany ilay récépissé na ilay taratasy fanamarinana dia lasa ianao makeny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany mametraka fangatahana eo anivon'ny fitsarana. Ary izany fangatahana izany dia tsy maintsy asianao ny kalitao anananao hoe iza moa ianao, ary manahoana ianao no afaka hanao an'io fanohanana io, vadin'ilay olona hanambady ve ianao sa ray aman-dreny ve ianao, sa olona mana fahefana amin'ilay mpanambady ianao, sa nahita fandikan-dalàna ianao hoe olona efa manambady taloha io. Ohatrohatr'izay ilay hoe qualité anao ahafahanao manao amin'ilay fanohanana. Ankoatra ny mombamombanao dia tsy maintsy lazaina ao anatin'ilay fangatahana ihany koa zany ny antony mahatonga anao manao an'ilay fanohanana. Mazava tokoa izay. Amaraparana ny resadresaka tsika maître, inona no afatra tianao hamafisina amin'ity resaka mahakasika ny fanohanana ny fisoratam-panambadiana ity? Raha tsy voalazanao anatin'ilay fangatahana zany rehetra zany dia avy hatrany dia tsy azo raisina ilay fangatahana ary lavo ny fitsarana avy hatrany ilay fanohanana ataonao. Dia tadio tsara
Arak'ilay voalazako teo tsy ny olona rehetra no afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra zany ka hitan'ny fitsarana fa tsy mitombona koa ilay fanohanana nataonao, na ianao tsy manana kalitao ahafahanao manao an'ilay fanohanana, na tsy misy antony mazava sy ara-dalàna akory no antony anaovanao an'ilay fanohanana io, dia mety ho voasazon'ny fitsarana ianao andoha-onitra amin'ireo olona izay ny sakananao zany ny fisoratam-panambadiana. Mankasitraka indrindra tompoko. Antenaina fa betsaka ireo zavatra fantatsika mahakasika ny lalàna manan-kery sy ny tokony ho fiainantsika mba tsy hanaonao foana. Ny firariana dia mba hanana fiainana ara-dalàna ny isika tsirairay avy. Isaorana indrindra ny mpisolo vava raha veloson mbola tiana na mpafantatra antsika ny lalàna sy ny tokony hainantsika manoloana izany. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Zohanitra sy rilano ny farimbona na totosa ny fandaharana tsara ho fantatra. Mandra-pitafa tompoko. Tarika Roama. AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70.
Radio feony fanantenana. AWR manolotra ho anao. Feony fanantenana. Faly miarabanao indray izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay. Maniry lalandavy izahay mba handray fitahiny ianao eo ampanarahan'izany, eo amin'ny lafiny teknika moa Sam, manolotra kosa Yolande Ratsurmanana. Matetika rehefa miresaka pravavy eo amin'ny baiboly, ao amin'ny testamenta vaovao, dia Maria sy Marta foana ny tonga ao an-tsaina. Diso ay loatra aza ilay tenin' Jesosy manao hoe fa mariny rehefa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Dia mipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe za ve Maria sa Marta? Anio kosa pravavy hafa ny tiako isarena ny saintsika. Tsisy ny fanontaniana mipetraka satria samy nifidy ny anjaratsara izy rovavy, ka mendrika ny hodiniana ny tantaran'izy ireo. Mialoha ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia mbola hiara-mivavaka isika. Ray malalo, raha maki ny teninao izahay dia manomezanay fahendrena azahoanay matakatra izay tianao ambara aminay anio. Esory izay rehetra mety hisakana anay tsy hahafantatra ny fahamarinana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Andeha hosokafantsika ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany ka ho velarintsika eo ny baibolintsika amin'ity dinidinika ity. Tantarana vehivavy anankiroa no anombohan'ny Lioka ny filazantsarany. Ilay vehivavy voalohany, Elizabeta, vadin'i Zakaria mpisorona. Izay fantatra, kanefa dia novangin'ny anjely ary nolazain'ilay anjely fa hitoejaza izy. Ary io zaza ao akipony io dia tsy iza fa Jaona. Antsoina hoe Jaona mpanao batisa, izay aloha lalana ny Mesia. I Jaona no hitory ny fibebahana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa ho avy ny Mesia, ny tompo na Jesosy izany, ka tokony hiomana ny olona. Ny vehivavy faharoa, izay mbola tovavy, dia Maria, fofombadin'i Josefa, mbola tsy nanambady izany. Novangin'ny anjely koa ary nolazainy fa hitoejaza. Fa ny mahafakely an'ity fitoejaza ity dia ny fanahy masina no ampitoejaza azy, ary zaza entiny ao akiby io dia tsy iza fa ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ary efa bevoka enim-bola ny Elizabeta raha ny teny tamin'ny Maria ny anjely. Koa amin'ny mampiavana azy rovavy dia nakany amin'ny Elizabeta Maria raha vao nandray ity vaovao ity. Elizabeta koa moa vadin'ny mpisorona, olona matoky. Tsy mba mahasarika ansaitsika ve ny fetsikizy rovavy ireo teo anatrehan'ny fanambaran'ny anjely? Ny iray tsy mba niteny hoe za ty efantitra be, efa soarasoara ho ny fitenenana ankehitriny, ka ataona indray ny hitaiza zaza. Mety afaka hiteny izy tsy mahavita. Ny anankiray tanora, nefa mbola tsy vita fanambadiana. Iza koa moa ny olona teo bevoka tsy manambady. Toa mamenatra ihany zany dia ahoana koa izay le fofombadiny. Samy tsy teo amin'ny toeran'izy rovavy angamba isika, fa manalasala daholo. Kanefa dia nanaiky izy ireo hitoejaza, hitondra izany zany ao akibony, satria resy lahatry ny fanahy masina izy ireo. Rehefa mandray ny fanahy masina zany ny olona, dia mahavita asa goavana be mihitsy, satria raha vakitsika ny baiboly dia avy amin'ny Jesosy no ahazahoan'ny olona rehetra ety ambony tany famonjena. Inona moa izany Maria fa kibo itoerana fotsiny angamba hoy ny sasany amintsika? Kanefa tsy kibo nitoerana fotsiny izy, fa nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Fa nitaiza sy nanabe izany zaza izany.
tokony ampieritreritra antsika ny tantaran'izy rovavy fa raha miantso anao Andriamanitra ny io manao hoe avianao mpiara-miasa amiko andavy ianao ka hiteny hoe za efantitra be ka inona ntsony ny vitako sa hiteny ianao hoe za mbola tanora loatra ka tsy havita izany raha miantso anao Andriamanitra ny io tadidio ny tantaran'i Maria sy Elizabeta. Ovakitsika amin'ny Luka 1:5. Luka 1:5. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoina ny fanahy masina Elizabeta. Ny zavatra tena tsara tamin'ny famanginy Maria ny Elizabeta dia izao. Vao niaraba izy dia nibitaka ny zaza tao an-kibony Elizabeta. Ary tsy vitan'izany fa nofenoina ny fanahy masina Elizabeta araka ny voalazan'ny Baiboly. Mba te hanontany aho hoe manao ahoana rehefa mamangy olona ianao? Mba mibitaka ve ny olona vanginao? Mba hafaly ve izy? Mitondra vaovao mahafaly ianao sa mpilaza loza? Mpanakotana, mpanelitsao, mampiororo na mampiady? Mba feno ny fanahy masina ve ny olona vanginao sa dia ny eo ihany ny eo? Nisy eo tamin'ny vangina izany satria ny mpamangy dia efa nandray an'i Jesosy ao anatiny ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray ny fanahy masina ihany koa. Satria Jesosy tao anatin'ny Maria dia mazava ho azy fa izay vanginy dia mandray an'i Jesosy koa ary mandray ny fanahy masina. Ny zava-dehibe izany raha te hizara hafaliana ianao na te handray hafaliana ihany koa dia raiso Jesosy ho velona ao anatinao fanantenana mahafinaritra ka izay mandray anao dia ho feo ny fifaliana ihany koa. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny fiainan'ny olona ny nandray an'i Jesosy sy ny tsy nandray azy. Tantara iray tena marina ny tiako zaraina aminao. Tany Brezila no niseho ny tantara. Vehivavy iray, Jeanne no anarany. Resy tanteraka teo amin'ny fiainana. Very asa, tafasaraka tamin'ny fianakaviana. Tsy nanakoanina, ny renireny tsy nanan-kelofana, dia ny famparana tamin'ny mpivarotra rongony ary ny gadra ny hafarany. Dray maraina tany am-ponjy Jeanne, nangatsika be ny andro, naloto be ilay hevitra natoriany. Tamin'izay fotoana mangidy indrindra izay no tsaroany ny andininy iray ao amin'ny Baiboly izay eniny tamin'ny radio manao hoe efa no hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Io andininy io dia voasoratra ao amin'ny Romanina 7:4. Nefa no hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tao anatin'ny fahoriana lalina no atsapahany Jeanne fa mila Jesosy izy ary no raisy no mpamonjy azy Jesosy. Nanomboka teo dia fiainam-baovao ny fiainany. Na tsy aro afaka izy satria Jesosy efa nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Maivamaivana ny fahatsapahany tenany. Tsy nitambetra tamin'ny tsony ny vesatry ny ota. Lasa manana fanantenany Jeanne, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Mbola ho avy ny tsara lavitra. Rehefa tsy izao aty ampigadrana izao ihany ny fiainana ka na andalovana azy izao dia tsy maninona fa vetivety dia ho avy ny tompo. Tahaka ny Jeanne, tahaka ny Maria, dia hafa ihany ny manana ny Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy sy mpanavotra. Fa raha iverina antsika ny tantaran'i Maria sy Elizabeta izay voasoratra ao amin'ny Luka 1:2 dia hoy Elizabeta hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Tonga dia miavaka avy hatrany ny olona manana ny Kristy. Tsy mila mitantara koa hoe zany ka kristianina, zany takizao fa avy hatrany dia hita soritra eny aminao. Hita soritra eny amin'ny endrikao ny mombanao raha manana Jesosy marina ianao tahaka ny jiro mazava manazava ny manodidina. Luka 1:5. Luka 1:5. Sambatra ianao izay nino. Misy fahasambarana izay tsy takatry ny saina ny amin'ny finoana. Indraindray mantsy dia verin'ny olona fa ny vola ny mahasambatra. Ny vola ihany ny mahasambatra e. Tsia,
ny baiboly manambara fa mahasambatra koa ny mino fa Jesosy no mpamonjy ary tsy mino eo amolotra fotsiny ihany fa manaraka ny teniny. Ny zavatra mampiavaka ny olona izay manana an Jesosy tahaka ny Maria dia manana fiainam-bavaka, feno fiderana sy fakasitrahana ary mampahery ny hafa. Luka 2 ihany manomboka eo amin'ny 7:70 ka hatramin'ny 5:50 no mitantara izany. Miverina indrony hoe Andriamanitra mamindra fo, fampindrampon'Andriamanitra lehibe, tsy takatry ny sainy izany. Eritrereto ange izany na tany am-ponja na tsapa izany famindrampon'Andriamanitra izany. Dia rain'Andriamanitra fa nahoana? Lehibe ny asany. Isaoran'Andriamanitra fa nahoana ihany koa? Miahy ny mpanompony izy, nona novokisany. Tena azo raisina arabaka teny io teny io ary azo raisina ara-panahy ihany koa. Ka inona reny misakana anao androany? Tsy handray an'i Kristy ho mpamonjy, iaina ny fiainana izay tiany hozaraina aminao. Andao an'olo tena hivavaka. Ray malalo, tsinotsino izahay raha tsy manana anao. Meteza olona ty anatina tsirairay avy. Tahaka ny toeranao tao Maria, dia hitondra sy hizara fifaliana izahay amin'ny toerana rehetra lianay. Fa amin'ny anaran'i Kristy no katana izany vavaka izany. Amen. Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, f'izaho dia samy milaza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. Azatao mampahomena katsao ny tena lafatra delay ao an-danitra tazony ao am-pona ro teny fikasany da dia ny tenin'Andriamanitra fizay no asambatra. Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, f'izaho dia samy milaza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. Jacqueline sy Noah. Naiza le anao ikatsahanao ny tena soa na iankavanana na iankavy mbola hafa ihany Kristy na ikiry mafy azy anao aminyerinao manotolo bevery maina fony izany fitakany eto ata. Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, f'izaho dia samy milaza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. Izy no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra. Jesosy no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra.
fianakaviana fon'ny fiarahamonina. faly miraba ny isam-pianakaviana izah eto amin'ny radio adventiste maniran-tany amin'ny alalan'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity. Anio dia afantoka kely amin'ny resaka fampitomboana fahalalana sy ny fanazarana ny ankizy andray andraikitra ny resadresaka ataontsika. Manana tombon-dahany manokana ny renim-pianakaviana, indrindra fa ny renim-pianakaviana izay mijanona ao an-toko an-trano ao fa tsy miasa any velany. Ny zavatra anankiray izay tsikaritra amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka ny fitombon'ny fahalalana. Vokatry ny serasera dia mitombo izay tsy izy ny fahalalana azon'ny olombelona. Ny fanadihadiana izay natao dia nahafantarana fa mitombo avo roeny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona mipetraka amin'ny tanan-dehibe. Vokatry ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny serasera izany, eo ny internet, ao ny telefona, ao ny televizion, ao ny gazety sy boky samihafa, eo ny radio. Ka ny olona an-tanan-dehibe matetika dia mahavatra manovo fahalalana amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny. Ny ankizy na ny tanora dia fantatra fa mampiasa sy manovo fahalalana be lavitra no ny ray aman-dreniny aza amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny. Ary indraindray dia betsaka ny zavatra hain'ny ankizy kanefa tsy fantatry ny ray aman-dreny akory hoe taiza nafantarany an'izany. Tsy taiza akory fa tamin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny. Ka mba hahafahantsika ray aman-dreny manaraka tsara ny fivoaran'ny fahalalana, ny fivoaran'ny toe-javatra eo anivon'ny zanantsika sy ny manodidina antsika, dia tsy tokony ho revo amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fanasana vilia, ny famafana trano ao fotsiny, indrindra fa isika renim-pianakaviana, fa tokony hanokana fotoana hanovozana fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky. Be deaibe ny boky mahasoa amin'izao fotoana izao. Besaka ihany koa ny torohevitra mahasoa efa azo tovozina amin'ny takila sasantsasany eo amin'ny gazety, amin'ny alala fiainoana radio. Betsaka ny fomba ahafahana manitatra fahalalana amin'izao fotoana izao. Manamora ny fanabeazantsika ny zanantsika ireny. Angamba mety tsy ho araka ao daholo ny zavatra hianara ny zanakao, ary marina loatra izany, tsy voatery hitovy ihany koa ny fari-pahalalanao sy ny zanakao, ny zavatra hainy sy ny zavatra hainao, tsy izay no olana. Fa ny tianambara dia izao hoe tokony hiezaka ianao amantatra ny fivoaran'ny toe-javatra, ny fivoaran'ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa lehibe ny zanakao ka tena hifanelanelana tokoa ny fahalalanao sy ny azy, anjaranao ny manetry teny ary milaza mazava aminy fa tsy mba nanao an'izany ianao, fa ianao kosa dia nanao izao sy izao. Tsy mamenatra ny manetry tena tahaka an'izany. Ny miambo mahay ny zavatra tsy hay, izay no mahamenatra. Ny zavatra anankiray faharoa izay tiana ametrahana famporosiana manokana ihany koa ho an'ny mpianakavy dia ny fiarahana midinidinika ny amin'ny fandaharam-potoana sy ny fitantanam-bola, na dia amin'ny ampahany ihany aza ekena, fa misy ny tsy ambarantelo manokana ho an'ny ray aman-dreny, fa misy zavatra izay azo ifampandiniana amin'ny ankizy ny lafiny sasantsasany. Misy zavatra izay azo ifampandiniana ny ankizy ny fitsinjarana vola ho an'ny volana ho avo ohatra mikasika ny vakansa izay ho atao,
amin'izany fomba izany zany a no hanazaranao ny zanakao tsy kelikely mba handray andraikitra. Andeha antsika aka ohatra mikasika ny fanaovana fandaminana mikasika ny vakansa. Matetika misy ray aman-dreny menomenina ny amin'ny fandaniana tsy maintsy atao rehefa manao vakansa satria betsaka ho ny zavatra takininy ankizy dia aleo mitsy aloha aza tsy manao vakansa. Ny tsara dia izao aleo iarahana midinika amin'ny ankizy ny fandaniana sy ny fandaram-potoana atao amin'ny vakansa. Dia efa fantany mialoha hoe voafetra ho tahaka an'izao zany ny vola tsy maintsy ampiasainy ny fianakaviana, ampiasainy tsirairay. Dia omena vola koa izy mba ho tantanany. Izay dia atonga ny ankizy tsy menomenina rehefa mandeha vakansa hoe za koa mbola te hividy ohatr'izao na tahaka an'izao. Efa fantany ny fitsinjarana izay niarahana ny dinika taminy mialoha. Anisan'ny fomba anankiray anazarana ny ankizy handray andraikitra sy hanana fahazarana tsara ihany koa eo amin'ny fitantanana ny volany rehefa lehibe ny fanomezana azy ampahambola mba ho tantanany. Kely dia kely dia azo ampitomboana izany arakaraka ny toe-javatra. Dia ampianarina azy ny manoratra ny lany rehetra amin'ny karne kely dia amafisina aminy ny tsy mahamety ny anaovana trosa amin'ny piraitapo aminy na amin'ny olo-kafa ihany koa. Izany dia ho lasa fahazarana tsara ho azy rehefa lehibe. Anisan'ny fahazarana tsara eo amin'ny fianakaviana maro any amin'ny tany mandroso rehefa betsaka nefa mampiasa an'izany eto Madagasikara ny fahaizana mitantana ny vola ary efa fantatra amin'ny atsipiriany mihitsy hatramin'ny fandaniana rehetra atao isam-bolana. Misy ny vola izay natokana ho an'ny fanamboarana samihafa madinidinika. Misy ny vola natokana ho amin'ny sakafo fotsiny. Misy koa ny vola natokana ho an'ny fianarana. Misy koa ny vola natokana ho an'ny vonjitaitra. Ary misy ny vola natokana ho fanomehan'ny olona raha sanatria ka misy olona tratra ny fahasairanana tampoka mila vonjy dia efa misy apahana vola zany natokana ho amin'izay hoe famonjena olona izay. Rehefa tapitra iny apahana vola izay natokana ho famonjena olona izay sendra fahasairanana tampoka dia milaza ny fianakaviana amin'izay fotoan'izay hoe tsy manam-bola intsony izy. Tsy mandainga izy amin'izay fotoan'izay raha miteny hoe tsy manam-bola intsony izy satria efa lany tokoa ilay vola natokana ho famonjena ny hafa. Tsy azo atao ny mikitika ny vola natokana ho an'ny sakafo, ny vola natokana ho an'ny lafin-javatra hafa izay napetraka isatsokajiny. Ary izay ilay fahaizana mitantana mahatonga ny olona any amin'ny tany mandroso manana vola tahiry betsaka ho amin'ny vakansa ohatra na vola tahiry. Izany angamba dia fianarana tsara ihany koa ho antsika ary zarina dia ny mbola kely amin'izany ny zanakao mba hiaina amin'izany koa rehefa lehibe. Zaro andray andraikitra ny ankizy. Roviana moa izy vao alala ny tokony atao ary tsy tsara mihitsy ny mihevitra fa rehefa lehibe izy dia hainy foana izany, tsy marina izany, tsy mitombona izany. Izay zavatra tsy nanazaranao azy tamin'ny fahakeliny sy ny fahatanorany dia tsy ho hainy mihitsy ary ho sarotra aminy miaina amin'izany rehefa lehibe. Ianao ray, ianao reny nametran'Andriamanitra ireo zaza ireo. Hoy izy taminao hoe tezao ho ahy ireto. Totosainy anjaranao fahazavela ilomano samirery ao anefitranonao ny zanakao nefa tsy misy mpampianatra, tsisy mpanazatra. Mba tsy ho vato latsaka ireo zaza ireo fa tsy maintsy ilomano rery amin'ny fiainany rehefa lehibe izy. Ho tsarony fa ny fanazarana nataonao tao an-tokantrano tao dia nametraka lova sarobidy ho azy mandritry ny fiainany. Dia ho faranantsika eo indray ny androany misy ho saintsainina, misy andraisana fampiarana izay rehetra izay. Tsy ahivina trano fa ny fahalalana tsy hanaovana fampiarana hono dia fotoana verimaina fotsiny nanovozana azy. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Ilion Andria Mitanjo. Sambatra ny olon'izay
eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana antoko-pihira ambondina lakaloatra no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatrisika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana ndao arisika mahiarady mahitoetra mitompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana ndao arisika mahiarady mahitoetra mitompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana toky fanantenana toky kio famonjena toky ntsika rehetra fiainam-baovao azo antoka sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatrisika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ho faranantsika io ny fandalinana ny amin'ny asa-pamonjen'andriamanitra ny mpanota asa izay asainy ataontsika ihany koa miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kalebandritsikivy andeha raha ntsika mamerina aloha ny andinina ataontsika tsenjery tamin'izao fianaran'izao dia ny genesis toko 7:7 genesis toko 7:7 ary jehovahandriamanitra dia niantsondra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao ary jehovahandriamanitra dia niantsondra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao ny anarantsika tamin'ny fiandohan'izao lesin'izao fa talohan'ny nanontany olona no efa nanomanan'andriamanitra ny drafitra ny famonjena ho azy ireo izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila 12 hoy izy ny drafitra ny fanavotana antsika dia tsy no heverina tatioriana na nalamina taoriany nalavony adama fanambarana ny zava-miafina izay atra ny fony fahagoly izany fa melabelarinareo foto-kevitra izay niorenany seza fiandrenan'andriamanitra atry ny fahagoly izany hatramin'ny voalohany dia fantatr'andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olona noho ny hery mamitaka ilay mpiemitra tsy ny baiko nisy ny fahotana tsy akory Andriamanitra fa tazany mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina ho enti misetry io zava-doza mahatsiraviny io lehibe indrindra ny fitiavany an'izao tontolo izao ka nanao fanekena izy hanomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay izao koa ny soratan'io mpanoratra io ihany ny amin'ny asa anirahana ny mpanaradian'i Jesosy ao amin'ny boky vavolombelona mahery takila 7:20 hoy Ellen White tsy nilaza tamin'ny mpianany tsy akory Kristy fa ho mora ny asany tsy avela hiady rery nefa izy nanome toky azy izy fa hiaraka aminy ary raha andeha amin'ny finoana izy dia androso eo ambanin'ny ampingany tsy toa raha mbola nakatony teniny izy ka miasa mifandray aminy dia tsy ho diso mandehana any amin'ny firenena rehetra hoy ny baiko mandehana any amin'ny toerana lavitra indrindra azon'ny olona itoerana ito amin'izao tontolo izao ary matoki fa nitavaka no andeha na dia any aza miasa amin'ny finoana sy ny fatokiana
tsy hisy mihitsy ny fotoana izay andozako anareo. Omba anareo mandrakariva, anampy anareo ahatotosa ny adidinareo, hitarika, ampahery, anamasina, anoana anareo, anome anareo fahombiazana amin'ny fampiasana teny izay hitarika ny sain'ny hafa ho any an-danitra. Reto misy hevitra ho saintsaina sady ho famitinana ny fianarana nataontsika. Ny teny voalohany nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona lavo dia tsy hoe inona ty nataonao na nahoana ianao ny tsy nankatoa, tsy izany fa hoy izy hoe aiza moa ianao araka ny tsy anjerintsika. Tena mampahery izany fahamarinana izany satria maneho amintsika fa Andriamanitra mitady ny very, tsy mahafoy ny mpanota ny Andriamanitra ny Baiboly. Isainy ny hevitra izao fanambarana izao. Andriamanitra mihitsy tao amin'i Jesosy no tonga teto amin'izao tontolo izao mba hamonjy antsika. I Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no fanehoan'Andriamanitra faratampo ny tenany amin'ny maha-Andriamanitry ny iraka azy. Tonga olona Jesosy. Noho ny natao amin'i Jesosy Andriamanitra ray, fony izy tetỳ an-tany hanavitra antsika. Manahoana ny finonao izany fahagagana lehibe izany? Ary inona ny tokony ho vokatra izany eo amin'ny fiainanao? Maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Na dia tsy nanatry maso izany fisoloana izany azy sika, dia ho antsika izany ary ho vavony sika raha mino an'izany. Asan'Andriamanitra ny asan'ny fiangonana, ka dia ampiny izy amin'ny fanaovana izany. Koa aza matahotra nankivy eo ampanaovana ny iraka sain'Andriamanitra tao, satria mahery izy ary afaka mampahery ianao. Andeha ho farana antsika mivavaka ny fianarana. Mivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny fampanantenana fa ombanay mandrakariva ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Sokafy ny masonay hahatakatra ny fitiavanao anay, ary tafioery izahay ho mpiara-miasa aminao mba hamonjy fanahy no ampiandrasana an'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra noho ny niarahanao nianatra taminay, mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fianarana lesona hafa raha sitrapon'ny tompo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.